Tena tsy mety mihitsy hoe fanafodiny be nareo ka. Ireo fa latsotra misy faharoratra be any anaty vavako any. Azafady hoe ao jereko ny taratasy mpanafodinao andraikako io fiza amin'ny tenana hoe hoany le suppositoire. Manahoana tompoko? Bonjour, fanafody manala fofo kely ka antetavinao. Fanafody hafa tadiaviko ka. Ato aminay koa misy fanafody manaretina-doha, marary-andoha ianao. Tsy marary andoha fa Karaha ny fofony elikao dia arary tsy ho ela ny andohanao, teny andohan'ny olona manodidina anao, dia izay ny tokony hividianana ho an'ity fanafody ity. Salamo. salama iny de. Raha salama ve de andeha eto aminareo fa zaba fanatrodratro kely azafady a. Salama tompoko. Nareo sao dia mba manana ody may. Ody may. Dis j'ai goûté. Ody may. Manahoana tompoko? Ohatran'ny somary manana olana kely ty vadiko ty. Manana olana kely amin'le tarehany ratsy. Ratsy tarehy ahoana vadiko? Mahagaga koa hoe tsy tsapanao hoe ratsy tarehy ny vadinao a. Hitanao tsy ambadika tsy misy mpivarotra solomaso rehefa mivoaka eto nareo dia mila makao ianao. Ka inona ary ny olan'le vadinao e? Ka izy io zany a mivalana foana tato ato. Mba ratsy vitana koa ianao a. Sady efa ratsy tarehy ny vady, mbola mpamalakira ihany koa. Coach vocal ny mety aminao a. Na koa ianao hoe mety hoe mihina an'ity fanafody ity tapenana amin'ity ny sofina dia amin'izay ianao a tsy maheno azy mira mamalana tsony. Hono azy azafady nareo ve sao dia mba manana fanafody mampatory? Fa oviana ianao ny natory farany. Tsy hitanao amin'izao tarehako izao ve ho maly ary natory farany? Ka mandana mody matory fa mbola lany andro makaty amin'ny farmasia aty indray. Tsy nitorimaso atriany. Nareo sao dia manana fanafody manala-panda, manala kankana, manala molo, manala ody may, ody savony, ody tsinay, ody varatra, ody mosavy, manala sery, kohaka tazo na zavatra ohatran'izany. Ato aminay koa misy an'itony fanafody apetaka amin'ny sofiny tony. Fa maninona? Zanga mila an'iny. Tsy ho anao ka, ho an'ny hafa. Anao manko rehefa miteny dia makaleo be miheno anao dia mba ho an'ny manodidina anao sy ho an'ny olona rehetra izay akaikaikinao eo. Mbo azoazo ny zareo ny ainy rehefa miteny ianao e. Araka ny teto zaho madama dia manana olana momba prostate ianao. Amin'ny prostateko ahoana? Sura ve anao fa tsy manana momba prostate ny anaranao prostate. Oui, sur prostateko. Sura adraso anao. Christian! Andao sika resaka ny novembre bleu. Fantatrao ve fa homamiadana telo no matetika mpahazon'ny lehilahy reto avy le izy. Homamiadan'ny prostate, dia homamiadan'ny côlon, dia homamiadan'ny poumon. Mety hoe ilainao amin'izay zany hoe ahoana ny atao raha ohatra ka hitsabo an'ireny cancer ireny, ahoana ny atao raha ohatra hoe hisoroka, ahoana ny atao raha ohatra ka hoe mila fanazavana misimisy kokoa ianao dia hisy atelier ato amin'reto pharmacie reto iarahana amin'ny ekipan'ny docteur Tatafasa Serge. Ny atelier voalohany dia ato amin'ny pharmacie métropole Antaninarenina ny talata fa 4 ny volana novambra manomboka amin'ny 7 sasany ka hatramin'ny 12 sasany. Raha ohatra ka ny alarobia anao vao afaka dia eny amin'ny pharmacie de la Digue indray ny atelier manaraka manomboka amin'ny 10 ka hatramin'ny 2 Raha ohatra ka alakamisy moa ianao vao afaka dia ao amin'ny pharmacie di Soraka indray manomboka amin'ny 9 sasany ka hatramin'ny 12 sasany. Toy izany aza misalasala mihitsy manatona ny pharmacie de la Digue, ny pharmacie métropole ary ny pharmacie di Soraka raha ohatra ianao ka te hanatrika an'ireo atelier ireo mba ahafahanao mahalala misimisy kokoa mahakasika ny mahazava-doza ny cancer du côlon, ny cancer de la prostate ary ny cancer du poumon izay mpahazon'ny lehilahy. Dia amin'izay afantaranao hoe tokony anao dépistage ve ianao mba ahafahana misoroka an'izany. Dia izay fa tonga avy ary dia aza misalasala.